Moka fohy vokatry ny lalao inona anao aza izay na fa lavo izany ny andrarezina raha izay no nijery azy androany. Isan'ny manahirana troisième be tokoa ny milalao amin'ireny TFM anakasina ireny raha ny zavatra hita androany aloha dia hita mitovitovy ihany raha ny lafiny ara teknika hita ho nanatombo ary ny troisième be amin'izay teknika izay fa teo amin'ny tanjaka ny tena hita ho nandresen'ny TFM anakasina izay afaka ny lalao nandritra ny 20 minitra izay afaka namezivezin'ny baolina tsara ihany koa ny fiarovan-tena ho an'ny TFM tamin'ity androany ity. Ny ekipa faharoa tafakatra amin'ny fifaninanan'ny Gold Top izay kosa dia ny UAS Cheminot. Tsy tosa ihany ny lalao na dia nisy ihany ary no somary olana. Olana raty ivelany ho an'ny mpijery moa izay fa mbola resantsika izay rehefa avy eo fa ny Cheminot zany no tafita miaraka amin'ny TFM nandresy ny tamin'ny Manosy be ny Cheminot tamin'ny isa 4-30 taoriny ny fanalavam-potoana tafavoaka ny Cheminot tamin'ity androany ity saraka atsala 7-7 ny rotota tao anatin'ny 20 minitra ny lalaovana. Tafita amin'ny lalao famaranana ny TFM anakasina sy ny Cheminot taoriny lalao manasa-dalana izay nitanterahana io tolakandro io teny amin'ny Kianjamaki Andotapenaka ao anatin'ny fedina ny tompon-daka ny teo amin'ny lalao manasa-dalana voalohany dia lavon'ny Besetroka manao akanjo manga amin'ny sary tamin'ny isa 4-30 ny tanora Nanosy be milalao taoriny ny fanalavam-potoana. Nisaraka atsala 7-7 mantsy ny rotota tao anatin'ny fotoana ara-dalàna 20 minitra ny lalaovana ka tsy maintsy niditra teo amin'ny fanalavam-potoana 10 minitra indroa miditra ahafantarana izay tena mivoaka mpandresy. Raha ny endry-dalao nasehon'ny rotota dia mendrika izany lalao manasa-dalana izany tokoa ny nasehon'ny rotota. Ny tamin'ny Manosy be no nitarika tamin'ny isa 12 teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Fizaram-potoana faharoa dia ny famaliana tanteraka ny fanafiana 20 minitra tsiravana dia mbola nitarika tamin'ny isa 17-20 zareo Besetroka. Nampisehony tanjany nefa ny tamin'ny Anosy be tao anatin'izay minitra afaran'izay ka dia sahalan'izy ireo tamin'ny alalan'ny baolina neti-tanana ny isa teny amin'ny solaitra be 17-20. Teo amin'ny fanalavam-potoana dia nitarika tamin'ny isa 3-7 ny tamin'ny Manosy be teo amin'ny 10 minitra ny fidirana voalohany zany. Tany amin'ny 2 minitra afarany no nanaporofon'ny Besetroka ny traikevany ka nahatongavan'izy ireo baolina neti-tanana tamin'ny alalan'ny baolita ka nahazony ny tapakila ho any amin'ny famaranany. Isan'ny mpilalao zokiny indrindra ideka mpilalao an'ny Cheminot izay mbola manana ny maha-izy azy naneho ny fahitany iny lalao androany iny. Balina le adversaire satria santamo zany anisan'ny mafy sady tanjaka miezaka koa zay nanampony ara-tanjaka zay moa fa manana teknika anay fa manana ampony ara-tanjaka zay satria fa fantatry hoe tanjaka ny adversaire anay
iaona amin'izay maresy amin'ny flesy amin'ny 3e B raha flesy dia ahoana ny ataon'ny cheminot raha 3e B dia ahoana ny ataon'ny cheminot zay ngamba ny anaram-boninahitra azonay izy io tamin'ny herintaona ka mbola tsy hoavoksa mihitsy amin'ity mbola tazominay isan'ny atao hoe mpilalao zokony indrindra ianao teny ambony kianja na ho an'ny an-danina na ho an'ny an-danina na ho an'ny ankilana midika inonao anao zay hoe mbola milalao ianao amin'izao fotoana izao izy zany mba souvenir ho anako satria za mahita hoe efa zokiny nefa mbola mavita miady amin'ny tanora reo mbola tsy zokiny azy zany raha fitena mbola mavita zavatra tokony ataon'ny tanora manana zava-dehibe akasana i Madagasikara amin'ity taon'ity dia ka ianao zany mbola ireny nataonao mandrafitra ny ekipa-pirenena ianao teo aloha manahoana raha misy vetrano zay asy memoadely raha mbola tsionava ataoko raha mbola vitako raha mbola misy ny azoko anampirenany firenena hiatrika lalao famaranana indray zany ny cheminot zay tompony anaram-boninahitra farany ho amin'ity fiadina ny tompon-dakany Madagasikara ho an'ny top 8 ity